mankaherinao trany amin'ny herim-po zay nananao amin'ny fanarahana ohatrany izao fandarana eto amin'ity fandarana fahitalavitra na radio zay anarahanao azy ity zao fitanany Jesosy any ho aminao ivavaka ny tena koa metraka an'ity fotoana ity operatana tompo satria isika dia vavaka ihany satria ny tena Andriamanitra milaza manao hoe fiasan'ny vavaka ny marina dia mahery indrindra ka ivavaka ny tenako amin'izao fotoana zao mba ny fanahy masina no hitarika atsika tena Andriamanitra ihany koa dia milaza manao hoe zay tarihan'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ivavaka asika tompo raha eo dia misaotra anao zay ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny fitahinao ary ny fanambinanao anomezanao anay fotoana malalaka na amezanao anay zao fotoana fanahy mianatra mahazo fatakarana fahalalana fahazavantsaina fitarihana avy amin'ny teninao zao zava-dehibe aminay tompo zao zavatra izao satria tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fiainanay amin'izao fotoana zao ary amin'ny avy ihany koa dia tsy maintsy misy fiatraikany satria ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teninao tsy mba ho levona fa dia hitondra soany hitondra fientanentanana ho anay indray izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Miarabanao pasteur. Manona fiadana tomponao pasteur Alvarez te mirabantsika menakavy tompo. Inary amaky teny avy hatrany ny tenako pasteur ato amin'ny Genesisy toko fahatelo amby telopolo lasa ihany tsika pasteur tsy mijanona tsika fa dia mitohy hatrany Genesisy toko fahatelo amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andin'ny faharoapolo zany no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jakoba dia nanompo ny masony ka natazana fa indro tamy Esau mitondra 700 lahy dia nozarazarainy ny zaza ho amin'le Israely ary ho amin'ny ankizivavy roa ary nataony loha lalana ny ankizivavy roa sy ny zanany ary le asy ny zanany nanarakaraka ary Rahely sy Josefa no vody lalana ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra ka ny akoaky mipito tamin'ny tany mandra-patongany teo akaiky ny ralahany dia nihazakazaka ny tsena azy Esau ary nisakambona ny tendany dia namiana sy nanoroko azy ary samy nitomany izy amin'ny rahalahy ary Esau nanompo masony ka nahita ny zaza amam-behivavy dia hoy izy moa reto miaraka aminao reto ary kosa Jakoba ny zaza zay nomen'Andriamanitra ny mpanomponao no ny fahasoavany dia nanatona ny ankizivavy sy ny zanany ka ny ankohaka dia nanatona koa le asany zanany ka ny ankohaka ary farany dia nanatona koa Josefa sy Rahely ka ny ankohaka ary hoy Esau inona moa no hevitreny antokony rehetra ny fanena tamiko reny ary hoy izy mba hitako fitia eo mason'ny tompoko lahy ary dia hoy Esau manambe ihany aho rahalahiko aoka ihany ho anao ny anao ary hoy Jakoba tarantitra ianao azanijany raha mba mahita fitio masonao aho dia raiso amin'ny tanako ny zavatra nampanateriko fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan'Andriamanitra ary efa sitraka ao aho tarantitra ianao raiso reny saotro zay nampanaterinao anao fa efa nanisy soa Andriamanitra ka manambe aho dia nanery azy izy ka dia niraisiny ihany ny zavatra ary hoy Esau aoky haingisika ka andeha alohanao aho fa hoy Jakoba taminy fantatry tompoko lahy fa mbola osa ny zaza sady ampianahana ny ondry amanosy sy ny omby atoamboko ko raha korododosina indray andro azy ireo dia ho faty avokoa ny ondry amanosy rehetra tarantitra ianao aoka i tompoko lahy ialohan'ny mpanompony ary izao andeha miadana araka ny dian'ny omby amanondry izay eo anolohako dia nidiany zaza mandra-pahatongako any amin'ny tompoko lahy any Seira ary hoy Esau masina ianao ako ary mba amelako iaraka aminao ny olona zay momba fa hoy Jakoba nahoana no anaovanao izany aoka hita fitio mason'ny tompoko lahy aho dia niverinandro zay Esau tamin'ny lalana ho an'ny Seira ary Jakoba nifindra nakany sokotaka nanao trano ho azy ary nanao trano ratsakazo maromaro ho an'ny ondry amanondriny zany no nanaovana ny anarany io tany io hoe Sokota ary Jakoba tonga somatsara tao an-tanàna Sekema zay eo amin'ny tany Kanana rehefa avy tany Mesopotamia izy
dia nitobo tandrifony tanàna dia novidiany vola zato tamin'ny taranaka amora rainseke manontany izay nanorenany lainy ary nanorona alitara teo izy ka nataony hoe ela elo hoe Israely ny anarany. Ia izay tantara izay indray zany pasteur no velabelaritsika eto androany akana lesona azahoana fahatakarana fahazavatsaina satria tena atao anatin'ny baiboly ato pasteur ny fahafantarana an'izay voalazan'ny baiboly no azahoana fahendrena, azahoana fahiran-tatsaina, azahoana fahatakarana. Ny olona malala ny baiboly io pasteur dia zao sady ho ela velona no ho ela fanapahana, tsy maintsy ho lasa lavitra amin'ny fiainana. Tsy ndraiko tsara, tsy maintsy ho lasa lavitra amin'ny fiainana, na dia ho kely aza ny fiandohana dia tsy maintsy ho lehibe indrindra ny fiafarana. Ny olona mahatakatra ny fihevitry ny baiboly na manahoana olana eo anoloany raha mahafantatra zay voalazan'ny baiboly izy dia midaraboka ho azy ireo problème reo. Tsy voatery ady amin'ny olana izy, tsy voatery ady amin'ny fahavalona izy, fa ny olona mahatakatra ny fihevitr'Andriamanitra dia menjera ho azy ny fahavalony ary menjera ho azy ny problème eo anoloany. Ary zany ny mahatonga antsika foana manasa ny olona, manasa ny mpijery mpanaraka fandarana hoe tombotsoa anao angera lasa nabary ny fanarana ny fandarana tony tena rena ho anao, tombotsoa anao ny fanarana ny fandarana. Ary vomafy ihany koa pasteur ireo zay miavinavina satria tsy voatery hivavaka, tsy voatery marina fa misy fotoantsika mitona olona ao anatin'ireny le fotoam-bavaka ireny takiny tamin'ny sabotsy teo, amin'ny sabotsy avindrozao loatsika mitona olona, fa ny olona nge tsy voatery ho tonga any am-piangonana daholo ary tsy voatery ho avy ihany ary tsy azo toerana ho avy ihany, fa na dia manaraka ny tony fandarany tony ary dia efa tombotsoa azy. Tsy voatery anaraka ny fiangonan'ny hafa ianao, tsy voatery anaraka ny fiangonan'ny olona hafa ianao, fa mifanarahana ny fandarana toy izao dia efa harena sy tombotsoa anao manokana. Asanao le izy zay le izy pasteur. Raha iverenako ity tantarany Genesisy toko 7:30 ty dia efa fantatsika ny tantara nisy tany aloha pasteur Alvarez fa nisy ady teo anoloan'ny Esau sy i Jakoba. Zany hoe izy mirahalahy ny ady, ny nampiady azy dia tsotra be resaka ady resaka tsodrano satria raha ny tena marina dia Esau no tokony notsofina rano fa tsy Jakoba. Kinandro norombahan'ny Jakoba le tsodrano dia azon'ny Jakoba lay tsodrano. Ary nanomboka teo dia nisy ady tamin'izy izy mirahalahy nanao folentika Esau hoe matoka iny, raha vao maty dada sy neny dia maty koa Jakoba satria nangalatra ny tsodranoko. Zay zany kinandro ny zavatra nitranga zany pasteur Alvarez dia lasy i Jakoba nandositra izy hoe za ndray tsy manaiky ho fatiny Esau fa lasa andeha andositra dia lasa nandeha nandositra izy ty i Jakoba tany amin'ny tanin'ny fianakaviany tany, nefa na ho ela na ho aingana tsy maintsy eona amin'ny rahalahiny izy, tsy maintsy ho tafahoana amin'ny rahalahiny izy. Dia efa nidiranareo sy pasteur tovy teto pasteur Alvarez tamin'ny farany teo ny hoe nanino izy ty hoe izy mirahalahy izy ty i Jakoba tena nitolona mambavaka teo anatren'Andriamanitra, nitolona mambavaka teo anatren'Andriamanitra hoe tompo ataovy mahita fity amin'ny rahalahiko satria tsy mety zany hoe rahalahy iady raitapo zany hoe rahalahy raitapo iady ifamono. Dia tena nitolona mihitsy Jakoba teo anatren'Andriamanitra nivavaka Jesosy eo, tena vonjeo amin'ny tanany rahalahiko ananao alim-bavaka dia tena nivavaka. Zava-dehibe zay pasteur Alvarez satria Andriamanitra dia mamaly vavaka ao ambadiky ny fivavahantsika zany dia mamaly vavaka foana Andriamanitra pasteur Alvarez. Fa izao ohatra nefa no tadidio tsy hoe nivavaka fotsiny Jakoba fa nisy zavatra anankiroa teo izay fahiran-tatsaina sy fahatakarana nataon'ny Jakoba ahafahany mamany olana. Misy karazan'olona manko pasteur mijanona fotsiny an'le hoe rehefa tojo problème izy dia mijanona fotsiny amin'ilay mivavaka
de mifady hanina nanao alim-bavaka de mamonjy fotoam-bavaka fa tena diso zany pasteur Alvarez tsy diso zany fa tsy zay ny atao anaty baiboly ary rehefa avy mivavaka ianao de ny valim-bavaka voalohany de ny tolotsaina tsika zany mieritreritra hoe rehefa avy mivavaka ianao de tompo ataovy misy vola raiky tapo milatsaka de ohatra ny tonga tsika de mieritreritra hoe misy vola raiky tapo milatsaka na hoe mitondra mambavaka tsika de iny tampotampoka eo de tonga de hoe voadona ny tomobile ny rafivavinao zay manko ny eritreritry ny olona hoe domy amin'ny tomobile any iny tompo fahateny ny rafivavika azonao na hoe avy mivavaka le olona de mieritreritra foana hoe tonga de iny misy vola tonga de tazany eny amin'ny arabe mety hitrangy zay mety hitrangy zay fa nefa mety tsy voatery ho zay koa pasteur Alvarez tsy voatery ho zay fa misy tolotsaina omen'Andriamanitra an'le olona misy fahazava-tsaina omen'Andriamanitra an'le olona de eto raha mijery an'ity tantara ity tsika pasteur Alvarez de zao zavatra anankiroa ny tolotsaina nomen'Andriamanitra any Jakoba de voalohany aloha ny fanetsetenany azonao i Jakoba zany io tena secret an Jakoba lalina be mihitsy io izy tena nainanery tena be mihitsy ary tsy nisekoseko izy raha niona tamin'ny ralana izy tsy nisekoseko tsy dedadedaka hoe zany zay fampanankareny aizany anareo tsika amin'ny rahalako hoe fa mifahavalo fa tena tamin'mpanetre-tena mihitsy nidirany tao anatin'le ady de ambaran'ny baiboly eo amin'ny andininy fahatelo hoe vakeo nge pasteur andininy fahatelo andininy fahatelo ary Jakoba nandeha teo alohan'izy rehetra kany akoha ka impito tamin'ny tany mandrapatongany teo akaiky ny ralana jerenao tsara ny kohaka impito teo amin'ny tany zany hoe tao anatin'le adin'izy mirala zany de tsy hoe niezaka Jakoba mba hanenjana ny tady zay le mienjandro ny tady fa niezaka Jakoba apidina ny tady ny tension an'le ady niezaka Jakoba hanesitena teo anolohan'le ady tsisy mahay an'izany raha tsy olona tena mivavaka tsisy mahay an'izany raha tsy olona tena mivavaka pasteur Alvarez fa zay ny zavatra goavambe ny secret ny Jakoba aloha voalohany indrindra ainy mihitsy nidina teo anatsehany ralahany io teneko amin'ny olona misy problème nge pasteur tsy tokony ho tonga any amin'ny tribunal za nge miteny aminareo re olona fa sarotra zany raha miditra amin'ny tribunal eo zany pasteur rehefa tafiditra amin'ny tribunal ianao de miomana fa ahita zavatra manahirana ianao ary ny olona rehefa miakatra tribunal tsy miakatra indea mandeha de vita fa miakatra parquet miditra any polisy aloha na zandary de miditra amin'ny parquet miaritra amin'ny parquet ndreo na ianao AMD mandat dépôt na ianao LP liberté provisoire mahazo iny ty fafana vonjimaiky fa tsy vita an'izay fa na mahazo mandat dépôt ianao any atamin'ny mora na ianao mahazo fafana vonjimaiky de mbola misy fiakarana fitsarana fanondroany tsy maintsy mbola miatrika fitsarana ianao de mbola iandro didim-pitsarana ianao fanotelo na misy fiakarana fitsarana fanondroa de mbola misy mifanotelo de misy fitsarana imbeda be ohatra zany raha vao tafiditra amin'ny fitsarana ianao de efa miomana hiatrika problème mavesatra olany fotoana ianao olany vola ianao ary matetika indray raha araky ny enino amin'ny olona de mila vola ao tena zava-dehibe pasteur le hoe akoatra ny tahotra sy ny orooro akoatra ny tahotra sy ny oro sy ny zavatra tsy mampahita toro sy ny tebotebo hoe hiatrika tribunal hoe hiatrika fitsarana ianao rapitso satria ianao tsy afaka hidrany anatin'ny loha ampitsara mihitsy ane hoe za manana ny rariny fa ndrareny hoe misy olona manana ny rariny fa rehefa tonga anao lasa ohatra ny tsy rariny tsy manana ny rariny tampoko zany misy olona mieritreritra izy manana ny marina fa rehefa tonga anao lasa tsy manana ny marina tampoko zany de mampitebotebo zany orooro tahotra zany ary zay no mahatonga ny baiboly nylaza pasteur Alvarez tamin'ny Matio ndreny vakitsika fa Matio toko fadimy izy iny eo amin'ny andininy fa andininy fadimy amby roapolo ane pasteur Matio toko fadimy andininy fadimy amby roapolo vaky toy zao mihavana faingana amin'ny mananady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao fa nyrao ilay mananady aminao anolotra anao amin'ny mpitsara ary mpitsara kosa anolotra anao amin'ny mpamatotra ka atao an-tranomaizina ianao lazaiko aminao marina tokoa tsy ho afaka ao mihitsy ianao
mandra-pandohanao mivaravainty farany indrindra jerenao miavana faingana am'le mananady aminao izy volaza baiboly raha mbola miaradia aminao ihany izy fa andreo le mananady aminao anolotra anao ampitsara ary mpitsara kosa anolotra anao ampamatotro ka ho ataotra amaiziny ianao lazaiko aminao marina tokoa tsy ho afaka ao anao mihitsy ianao ambara-pandohanao mivara ray vety farany indrindra ny baiboly de mampianatra atsika tsy anitatra an'le ady tsy ho tonga lavitra any amina ady fa mahay miavana aman'olona mahay manety tena eo anatrehan'ny olona asinao misy olona mako zany ny olona manana nyty toetsainy ty aloha ifampitady eo samy vehivavy samy misorandreniny menaka samy zao samy manana ny lohany zay koa zanaky mimpanefa ka tsy mifampidira ino izy ty taimby sinsisinsisy tsy fanao zany amin'ny fiainana pasteur raha mbola tiandia dingana lavitra ianao de tsy matsy manana ny principe any jakoba ianao aleo manery tena aleo tsy miady aman'olona zany aleo mitady fomba hiavanana aman'olona foana na ny olona miezaka miady aminao azy azanao ny olona miezaka miady aminao ne misy foana fa ianao afaka miavana amin'ny foana afaka mitady fomba hiavanana amin'ny foana afaka mitady fomba hifandraisana amin'ny foana fa tsy voatera hiady ianao hoe nanenjana ny adversaire anao de ndeha hienjana koa ianao i jakoba tena nanana an'le principe hoe tsy hoe aloha ifampitady amin'ny rahalahy keo de zere mahery fa izy nanana an'le toe-pomana hoe ataoko zay hiavanana anty ataoko zay ampianana ampiena ny ady misy aminay amin'ny rahalahy ataoko zay anaovana dingana hiavanana amin'ny rahalahiko ataoko zay aleko mihitsy zany manery tena aleko zany manaiky ho diso aleko zany manaiky hoe eny manaiky ny adoso koa e manaiky ny tsy fahamarina koa e manaiky ny zavatra adalahy koa e eny diso a i jakoba tena nanana an'izay toe-po zay pasteur alivadry ary zay ny natonga ny jakoba tafavoaka moramora tao anatin'le problème satria io problème ny jakoba io tena tsy moramora fa io ady miatra manaina satria eritserety hoe efa jato lany netin'ny esao andeha hitsena azy zany hoe efa tao andohan'ny esao ihany le amaly faty amono any jakoba fa saingy tamin'ny fotoana farany vokatry le vavaka nataony jakoba aloha voalohany faharoa vokatry ilay fanetretenany jakoba de niova ilay problème niova lay ady ho tonga fandraisena goavany mila hain'ny olona zany ny amin'ny hoe eo nivo ny fianakavinao tsy voatery ady amin'ny raha fozanao ianao miezaka foana ary zay na tonga baiboly laza manao hoe adiny amin'ny hébreo toko fa 12 hoe mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra sy fahamasinana mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ny dikan'izay tetin'andriamanitra any amin'ny hébreo zay de hoe ataovy foana ary ozy izy any amin'ny romanina toko fa 12 raha azo atao de ataovy zay hiavananao amin'ny olona rehetra raha azo atao zany hoe raha mbola misy fomba afahanao mifandray amina olona de atao foana misy olona aloha tsy possible mihitsy ny fandraisanao aminy misy olona tsy possible mihitsy ny havananao aminy tsy manaiky havana aminao mihitsy le olona fa baiboly de mampianatra mieza foana mitady fihavanana raha azo atao ataovy zay havanana amin'ny olona rehetra raha mbola misy hevitra aza atao mihitsy zay hiadiavana amina olona rehetra fa enjana pasteur le hoe efa lasa lavitra le ady zay ianao vo hiavana fa raha mbola misy foana izy le fitentsika arrangement de alao arrangena foana ny fiainana raha mbola misy fomba afahanao manety tena ary io ny tekniky anankiray afahana miavana aman'olona fa nitsy tena io zany ny teknika ny olona tsy mivavaka tsy mahita an'io io nge problème ampanao politika eto Madagasikara iveretina atsika foana zay io problème ampanao politika eto Madagasikara io tsika moto miresaka fihavanana fa samy tsy manery tena samy manana an'le hoe zay zao zay matanjaka tahiry koa zay tahirinareo aloha ifampitany eto aloha ifanenjana fa raha za pasteur ny ohatran'ireo aleoko hoe mamidina manery tena kely de jereko fotsiny inona ary le tianareo atongavany inona ny tianareo atao hoe andao ary inona inona ny hevitra de ahoana sy ahoana ny atao fa io zany tena ary de jerenao fa be da be zavatra potika eto amin'ny firenena vokatry le fienjanana vokatra na ady fa raha olona mahay manery tena le olona pasteur Alvarez mahay manery tena ny olona anankiray de za tena milaza aminao tsy miady aman'olona zany izy
ary ny olona rehetrarehetra manodidina anao apossible azo ny havanana afahafa mihitsy ny tanjaky ny olona anankiray raha mihavana amin'ny daholo ny olona rehetra no le hoe 50% ny olona ny atsasaky ny olona miady aminao na olona vitsy kely sisa miaraka aminao fa ny akamaroan'ny olona miady aminao fa tena afa ny tanjaky ny olona raha mihavana amin'ny daholo ny olona manodidina azy rehetra pasteur Alvarez. Ay marina tokoa zany pasteur Jacob dia nanana zay fanetretena lalina zay araka ny vakitsika teo amin'ny koaky impito ary eto amin'ny anteniny fafolo izy dia zao ny teniny Jacob zany o Jacob tsarantitra ianao aza zany raha mba nahita fitito masonao ao izy fa efa nahita ny tavanao ao tahaka mahita ny tavan'Andriamanitra rehefa sitraka ao tsarantitra ianao raisore de ambony eo izy miteny hoe tompoko lahy zany hoe Jacob zany tena naneritena pasteur naneritena tena ambany tsy nitazona an'le friariana taloha tsy nitazona an'le fisokinana angalariny fisokinany menazy tsy nitazona intsony hoe araka ny teninao teo hoe efa manontay ny tompo ampo hoe nahoana moa zany no za tonga indray ve nde akohaka fa de naneritena ten'Andriamanitra moa de milaza manao hoe manetretena eo mbany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratanaareo amin'ny fotoanana be deabe ny olona pasteur maharaka ny tenao teo hoe mila mandray an'izay fanetretena zay raha misy olona zao nanan'olona trosa ianao de misy fotoana nefa tsy voalohanao le trosa de ohatrany tiana ataony Jacob ty ny tsara hoe ataonao maneritena ianao ndana manatona an'le olona de ndana mandady aza mivandravandra ohatrany anaikitra fa mila ianao maneritena araky ty mivavaka tsara aloha de principe ny Jacob ty tena mety mihitsy mivavaka ianao tolona tamin'ny tompo mandeha mifanetretena ianao mipitrapitra anao manaja olona ianao de mangatakandro ianao arak'izay mba fahafahanao mangatakandreo de hitanao fa mba tsy ho lasa lavitra le resaka am'izay fotoana zay le fanetretena zay fa roa pasteur de zao mifantanena mipetraka atao tsaiko fa maninona moa Jacob no tsy maintsy niona tamin'ny Esau nga moa Jacob tsy afaka nandosotra ny Esau ohatra ka hoe de meloa de efa niala teo amin'ny toerana tsy afaka izy satria zao Andriamanitra mihitsy no nanery azy hoe tsy maintsy miona amin'ny Esau ianao tsy maintsy miavana amin'ny Esau ianao ndray andro tokoa pasteur de na titsika na tsy titsika de tsy maintsy eona amin'Andriamanitra tsika ndray andro any ary ho antanin'Andriamanitra am'izay fotoana zay hoe inona ny fotoana nandaninao ny andronao teny ambonin'ny tany tsy maintsy eona amin'Andriamanitra tsika tsy maintsy eona amin'ny Jesosy le rahalahintsika any an-danitra tsika tsy nanisy raha tsy azy fa hoe tsy maintsy irendre compte anao tatitra eo amin'ny tompotsika ny amin'ny nandanintsika amin'ny fotoanatsika ny fitahina ny andro ny tanjaka ny fahasalamana zay nomeny tompo atsika hoe nataoko inona ny vola zay nomeko ana nomeny tompo ana ny tanjaka ny fianakaviana ny asa fivelomana zay nomeny tompo ana ny ray andro any tsy maintsy iona amin'ny Jesosy tsy maintsy ataon'Andriamanitra miona amin'ny Jesosy de hitlaza aminy anao tatitra aminy mba de inona no lazaiko am'izay fotoana zay mba niaina tao anatin'ny fanetretena ve za hoe nanaraka ny tenin'Andriamanitra zay manko fanetretena takin'ny tompo am'izao fotoana zao pasteur hoe manaiky ny tenin'Andriamanitra ianao hoe manana ny hevitra manokana ianao manana zay makasainao manokana ianao manana zay tanjonao manokana ianao fa manoloana ny sitrapon'Andriamanitra de nampangininao ny tanjonao fa de nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao zay natao hoe fanetretena takin'Andriamanitra ary ho antaniny tompo zay ndray andro any ka ny fanetretena de davina amitsika de zay ihany hoe fakatoavana ny tenin'Andriamanitra aza mangatakandro aza ela fakatoavana ny tenin'Andriamanitra fa mila katoavina ny tenin'Andriamanitra io pasteur marina zay pasteur izay le fanetretena zay no anisan'ny teknika voalohany afahana mifandray aman'olona zao nge pasteur ianao zany raha mbola eto ambonin'ny tany tsy maintsy olona ihany no ataonao fitaovana ampiakatra anao azanao ianao raha mpivarotra ohatra tsy maintsy olona ihany no azahoanao tombom-barotra tsy maintsy amin'ny alalana client ihany fa zay mpivarotra taloha de natsapan'izany pasteur fa ny client ny mpivarotra mahay mivelatra amina client de tena tamana ny olona mividy zavatra io na somary tsy de tsara aza le entana tsy de tsara noho ny an'ny hafa fa le fomba fandraisanao an'le client miavaka noho ny hafa de miazakazaka eo aminao ny olona mividy zavatra azanao tsy maintsy olona foana no afaka mifanohana aminao azanao raha ohatra ianao manana toeram-piasana
de tsy maintsy olona foana ny mampiakatra ny toeram-piasanao io ipetraka eo amin'ny toerany tsy maintsy piasa foana ka amin'ny fotoana ianao diso miavinavina loatra tsy de mahay mifandray amin'ny piasa tsy mahay mifandray amin'ny client tsy mahay mifandray amin'ny fiarahamonina hopotika reo olona ireo ihany nitsangako fahavalo anao ireo olona ireo ihany nitsangana anapotika ianao ary tsisy olona mahavita tena rery zany pasteur Alvarez azonao le izy noho izany le izy tokana zay tsotra tsy maintsy hainao ny maniry tena hainao ny maniry tena zany anisan'ny principe kely mba ananako zany pasteur afahako tena migere mitantana amina na ny asan'ny tompo na ny fiainako ray manontolo mihitsy na ny fiarahamonina misy any tanàna misy anany de ao anatina tontolona fanetretena izay miezaka tsy hoe misy olona ambany io de ho ambaninao tsy hoe olona misy olona ohatrany mahantratra de ho ataonao tsinotsinona tsy fanao zany amina fiainana tsy fanao zany amina fiarahamonina indrindrindrindra hoe misy olona ambony ao de ho efa le olona efa ambony nefa ambaninao sanatry ny vava tsy fanao zany amina fiainana tsy maintsy maniry tena foana ianao ary ny olona ny fiarahamonina mampirindra ny fiarahamonina ary mampandeha tsara fiarahamonina de tsotra ihany pasteur miditra ao anatina zay le atao hoe fanetretena izany fa rehefa hain'ny olona mitsofoka ao anatin'izay fanetretena zay milamina ho azy ny zavatra rehetrarehetra azony pasteur le zay zao anakiray principe ny Jacob ny tsofoka atao anatina fanetretena izy niavana tamin'ny rahalahiny izy zany tsy hoe vavaka fotsiny de niandro valim-bavaka fa nitsofoka am'le hoe inona am'izay no nataoko fanetretena anakiray nafana miavana aman'olona ary io ny afana miavana amin'ny rahalahinao mipiraitapo amin'ny fianakaviana amin'ny rehetrarehetra faharoa zavatra anakiray faharoa koa de zao i Jakoba nanome nahafoy principe ny Jakoba koa zay nahafoy tsy io koa ny olona mako pasteur zatra n'le mandray foana jerenao ne eo amin'ny andininy fa raiky amby folo alevaso tarantitra ianao raisy reny sotro zay nampanaterina ho anao fa efa nisoay Andriamanitra ka manambe ao de nanery azy izy ka de niraisiny any ny zavatra jerenao tsara eo amin'ny andininy fahafolony andininy fahavalo sy fasivy andininy fahavalo aroa esao ina moa ny hevitra zay ny antokony rehetra mifanena tamiko reny aroa izy mba hitako fity eo mason'ny tompoko lahy ary de hoy esao manambe ihany aho rahalahiko ako ihany ho anao ny anao toy izo aroa Jakob tarantitra ianao azanyzany raha manita fity eo masonao ao de mba raiso amin'ny tanako ny zavatra nampanateriko fa efa nahita ny tavanao aho taka mahita ny tavan'Andriamanitra ary efa sitraka ao aho toy izo tarantitra ianao raiso reny saotro zay nampanaterina anao fa efa nanisy hoay Andriamanitra ka dia manambe aho de nanery azy izy ka de niraisiny any ny zavatra hitanao le izy tena i Jakoba tena principe faharoa ny dirany zao zay ho le hoe fatakarana de tsy hoe niona tamin'ny Esau fotsiny izy de tanapolo de ny fanoloka fotsiny fa efa nanana le teknika hoe zao no anisan'ny dingana ho atao afahako mifandray amin'ny rahalahiko ary afahako mambabo ny fony rahalahiko ampanatitra zavatra ho azy anome fanomezana ho azy io pasteur anisan'ny principe anakiray zay afahana mandamin zavatra ny fanomezana afahana mandamin zavatra rehefa misy olona anakiray tiana ho baboana de anisan'ny dingana anakiray atao anatin'ny baiboly melo azy ny fanomezana rehefa misy olona anakiray tiana ho connectena ifandray aminao akaiky principe amin'ny baiboly mihitsy fanomezana ary zay ny mahafetsiny karana eto amintsika eny karana gasy moa zany ataoko fa tsy de olana nitenena zany na sonoana ny teratany vahiny sasany reny izy rehefa anao zavatra eto amin'ny firenena de manalitra zavatra izy alohany amina lehibebe any azonao any amin'ny ambarambara tonga pahefana ambonimbony any izy aloha tonga de fa alefany aloha ny fandehan-javatra rehetrarehetra zany aloha cadeau kely de fa tonga de vo mahazo an'iny izy de misokatra ny varavarana rehetra azonao vo mahazo an'iny matetika tonga de misokatra daholo ka any ka io lehibe io ndray andro any rehefa hoe andray olona ka vo mandondona izy ao nitady ao ay anina avy tiro izy
azanao satria tonga de ao an-tsain'le anavetrano hoe zay le nanome an'le fandeha-javatra azony paster l izy ka ato anatina baiboly paster manana ny anjara toerany ny fanomezana ny fanomezana ary afahana kokoa mifamatotra amina fihavanana ohatra nge ianao manana problème amy rafozanao ohatra hoe tsy tiany rafozanao fa andramo ty fampianarana ty aza mivavaka fotsiny hoe tompo vonjeny rafozako hoe miala ny fanafakalanao amy rafozako hoe tompo jesosy hoe fa izy mihitsy ny rafozako tsy zay fotsiny ataonao fa mba manaterany hoe vody akoho kely ho azy isan-kerinandro hoe mba manatera vody akoho isam-bolana ohatra mba mitsititsitika azy mama ty mba misy anina kely mba hividianana kely na de manana aza le rafozany na de manana ary le rafozany ty mba misy vidianana kafe kely ty mama mba lamba mba vidiko izy ty tany amin'ny labotika mba hitako tsara amy mama fa manova ny fonony rafozanao zany sino manova ny fonony rafozanao zany eo amin'ny manandraha mangy ohatra ianao mpiasa amina orinasa anakiray ka mba manafitra fanomezana kely ho an'ny directeur na de zavatra kely fotsiny azy ho an'ny directeur ho an'ny lehibe anao fa ametraka atonga anao anana poids misimisy kokoa zany eo amin'ny fiainana manandraha mangy manaso olona de manaova zavatra olona manomeza ohatra hoa io raisiko foana paster alvaris oe gardien ny asanao ianao tsy natao anasa tomobile fa misy ohatra mpanasa tomobile fa ianao gardien fa manandraha mane sasany tomobile ny patron de diovy tsara de aza makatambony amin'ny akoronany ariary fa amy fotoana tsy eritseretanao azy ain'io patron io ny mametraka anao amy toerana sazanao ny fanomezana pasteur de miatire afahana misitona zavatra be da be azafahana misitona fahasoavana tsy voatery ady oa tsy voatery fanazava tsika mako efa zatra am'le mila mifanazava mila mamoaka ny atao-poko mihitsy a mila miteny mihitsy aloha zao vao mifakahita tsy maintsy miteny a i jakoba tsy nanao an'zany tsy nanao an'zany jakoba hoe mila mifanazava zavatra anakiray any tohatrainy jakoba meko zavatra le zalahy io meko zavatra io rangahy io de nanaterany omby ondry osy menany io iny le karazana aza tsy haiko ze filazany zany fa de asany hoe fanapena maso iny fa de terina lamma ny resaka avy io azanao zany ny fanaovana azy rehefa hiavana aman'olona misy olona tianao hifandraisana zavatra anakiray anisany zavatra goavana pasteur ny fanomezana ary zay le atao fitiavana baiboly de milaza hoe ny fitiavana de manarona fahotana maro i jakoba zany de nanana izay fitiavana izay fitiavana izay nanatona ny esaoralany izy tsy taminy hoe fifanazava-kevitra tsy taminy hoe andao hifanasavangy fa nanatona ny raha esaoralany izy tamina fanomezana ary io araha aitsika zany principe zany ainy mpitondra fanjakana zany ainy mpanao politika rehetrarehetra zany tena milamina ho azy ny tany sy ny firenena io nge paster raha miresaka fotsiny fitantanana raharaha-pirenena inona moa ny olana am'zany na mouvance sava izy na pomban'izy izy fa rehefa hita izy manana tsaike fa ary olo marina ary matahotra an'andriamanitra afaka hitondra firenena azoko iarahana miasany ny tanjona nge paster tsy ny hoe angoroka reny fa ny tanjona hoe tena ampandroso firenena ohatra afaka miara-miasa o daholo daholo na mouvance izy na mouvance izy na mpiana iny foana an'zany eto madagasikara hoe ty atokony anina ty atokony anina ty atokony anina fa ny olana to amitsika mako de zao rehefa fahavaloko ianao de fahavaloko zay ka za tsy te alala zay fahaizanao sy maha olo marina anao sy ny sisa fa zao pomba ny any areo ka fahavaloko ianao nefa tsy tokony ho zany fa raha hainy olona zavatra ohatran'zany paster tena afaka mandroso lavitra be ka ny teknikany jakoba le principe jakoba tena principe avolenta be azanao politika avolenta be tsy notsofoka tao anatina ady izy fa nitsofoka tao anatina fanomezana izy tsy ny omana hoe andeha amory miaramila maromaro koa zany hiaraka amiko hiaro tena amin'ny esao de aloha ifampitsapo eo miaramila possible mahavidy miaramila jakoba raha anangana miaramila fa tsy nanangana miaramila iady izy fa nanangana fihavanana ary nanangona zavatra entina anomezana ho fanomezana an'le adversairany hiavanana aminy tena zavatra goavana be zany asiso zay natonga baiboly ny teny manao hoe raha nona ny fahavalonao
mehoanina izy ary raha mangetaheta mirano zosotrony any amin'ny romana toko faharoa ambin'ny folo zay andininy farany ranona fahavalonao mehoanina izy ary raha mangetaheta me zosotrony fa raha izany ny ataonao de zao anambatra vaina fondohany ianao anambatra vaina fondohany ianao ny tena tsara indrindra ny valifaty tsara indrindra pasteur Alvarez ny valifaty tsara indrindra de ny mamela heloka ary ny valifaty tsara indrindra de ny manimaly soa ny ratsy natao anao zay ny valifaty tsara indrindra tsy ny mamaly ratsy ny ratsy fa ny mamaly soa ny ratsy natao anao ary ny olona matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ny olona matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany dia tsy ireo olona hoe mamaly ratsy ny ratsy na ireo olona tsy manakiretsy fa izy miady amiko eto zay fa ny olona matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany de ny olona mahay mamaly soa ny ratsy natao taminy Jakoba navita an'izany ary nampilamina zavatra be da be nytoy tantaram-piainan'ny Jakoba zany nampilamina be dia be nytoy ny tantaran'ny fiainany sy ny hoaviny taranany zany zavatra izany zay pasteur no ampianaritsika ny kristiana zany tsika kristiana ary zay ho any tombontsoany le mianatra baiboly zany nge tsisy mampianatra an'izany raha tsy atao anaty baiboly tsy azonao ianarana any akatso zany tsy azonao ianarana any amina institution ngeza be reny zany tsy azonao ianarana any amina université privé reny tsy azonao ianarana any France zany fa atao anaty baiboly mianatra an'izany hoe zany ny principe na fihavanana zany ny principe ahafahanao mandamina fiainana hitanao fa nafinaritra ny fiainany Jakoba nge ny fiainany ray manontolo mihitsy ny ray ny laminy fa grave be nge zany pasteur zany hoe tandindoza foana ianao isy olona nafika na amono fa tananomboka teo Jakoba tena nahita toro tsara am'izay satria niavana tamin'ny rahalany izy tamina resaka fanomezana kely mila haitsika zany manomana zavatra miady nareo mivady ohatra de zao aza mitsofoka tsy voatery hitsofoka any amin'ny tribonaly ianao manomana zavatra kely omenany vadinao manomana zavatra kely amin'ny raha manana rafivavy ianao na rafilahy ka tianao manomana zavatra kely omenany rafivavinao ireo zao bavinao mila vaniny sy mila ady aminao tanany reo misy fotoana mba mivary kely raiky lao izy na telo kapoka sy tapany mivary kely dimy kapoka kely io le fahavalonao maivava be anao fa hitanao fa ilevitra ho azy io levitra ho azy io zavatra kely oatra zany ingely izy pasteur zavatra kely oatra zany le izy misy fotoana mba 10 000 francs mety andamin zavatra au lieu de ifamaly am'izao bavinao sy ny ananao 10 000 francs de efa mety ampandaniny zavatra mba omenao kely azy iny mba hitana ty mba efitanana zavatra kely eo ny ankizy any niady zany na fomba hiavanako amin'ny olona rehetra pasteur na fianakaviko na iza sy mba manao zay azoko atao ianako maninona mora mbola mba manana ihany de manao de tsy asina mifanasavangy de milamo azy fa babonao amina fanomezana izy pasteur ny fanomezana pasteur de manova zavatra be dehibe izy io ho an'ny olona araky ny baiboly teo hoe mataka zavatra zany misy zavatra kely ohatrao ny ainako pasteur ndre andro nandeha tobile za de miaraka am'le dadatoako de rahako maromaro to anaty le tobile de ampanina le tobile tany kotaota be tany de tsy maintsy vidy piesy ary de atao fandaminana de zany mifidy hijanonao anaty tobile zany andro fiara teo de zareo ohatrany hoe de hitady sakafo aloha zany de niaraka tamin'ny tolo zareo de rehefa miverina avany zareo niandry ny maraina zany teo niandry amin'ny maraina toandro ariva alina be ry zareo vao tonga avany zareo mamimamy daholo de tsy nahita ninina zay ozy izy le dadatoako sy le rahalahako de niteny tsy nahita ninina nareo tsy nahita sakafo reo fa nitoka hitanareo tezitra be le dadatoako hoe fa tsy nivolanao izy ny vidanako toka fa volako de tezitra be le dadatoako zay teo zany de nanomboka tsy mifampiteny zay rahalahy mianaka de na vita le tobile aveo de nateny an-dalana de tsy mifampiteny tsony de za mihitsy mahazo aina mihitsy tsy nahazo aina mihitsy tonga ny ampitso maraina nanatona azy dadato mifona aminao tam'le teniko taminao iny mamela ny eloko fa velao ny eloko de eny mamelanao azy izy de raiso aty volo ty mantsy anazy fa nanomana vola 150 000 tam'izay tsy mila vola zany ozy izy fa oko zao raiso mihitsy aty volo ty de tsy namelako izy raha tsy nandrain'le vola fa atao ambadiky zay pasteur raha misy ny olona tena mifankaty raha misy ny olona tena tsy mifankafoy de zay mianakireo na de nisy aza le olana fa rehefa namenao de nanova zavatra be dehibe sy nitoy ny fiainana ary Jakoba koa ne pasteur de zao zavatra nitrangy naname azy Jakoba teto tsy lasa nahatra akory Jakoba
tsy lasa fadiran'ovana izy pasteur fa ohatrany voamaika azy zany lalany a ny sokatra voamaika raha netiny toy ny fiainana tao ambadika zay zavatra zay mahita an'ity fanomezana ty pasteur dia misy ihany koa karazan'olona pasteur izay mila mataka zavatra amin'ny fanompoana ny tompo le vehivavy zao le vehivavy manano tena rehefa ny rahan'ny tompo eli ho any aminy ka hitahina le vehivavy io de zao tenyny vehivavy manano tena hoe teny eli mantsy le vehivavy manano tena hoe anamboary mofo manambary mofo aloha izy de izy le vehivavy hoe tsy manana ninona tsony zay tsisy tsony ao an-trano ao akakitay zao zay menaka de mofo kely zay ny ao koba eran'ny tanana sy dililo raitavoara kely monjany ao de anamboatra an'izay mofo zay zay menaka de ho faty rehefa avy ao de eli moa teny hoe anaovy kely ihany aloha de zay vao manao ninareo nareo de nanaiky any le vehivavy pasteur nanao anoan'ny eli izy ary tao ambadika zay de nisy teny fikasana nyvoaka hoe tsy horitra ny dililo tsy foana ny koba ao ambata de tanteraka aminy le teny fikasana zany hoe sady mahazo sitraka amin'Andriamanitra zany le olona pasteur rehefa miditra am'izay lalana principe amin'ny fanomezana zay no misy fitahina fampitomboana ihany koa ao ambadika le valimbavaka zay ataon'Andriamanitra i Jakoba zao teo de nisy zavatra fampitomboana goavana be tsy nahitany Jakoba mihitsy ny toy ny tantara teo pasteur ny anahantra Jakoba mandraky ty nandroany zanak'Israely tsy mahantra zany noho ny toe-tsaina sy principe ny ray aman-dreny be tany aloha tany io ary io vehivavy manano tena zay nameny eli koa tsy niverina ho mahantra mihitsy ary tsy mahaty zany zareo fa vao mainka nytahin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanomezana sy mifafoizana pasteur io anisan'ny principe ianjana be anaty baiboly izy io pasteur na anisan'ny atadiavako ny olona rehefa mifandray amiko de zay le manome io ny olona manome mora ohatra ny tadidy zany azanao ny olona mahafoy tonga de ohatra ny de le olona re tsy voatery ame be misy rahalahy zay any rehefa mba mahame vola azy 5 000 de 10 000 kely any anaty tanana any de fa tsy tadidiko foana le rahalahy hatramin'ny androany tadidiko izy fantatro tsara izy tena tonga de mametraka fitadidina any anatinao le zavatra ohatran'ireny hoe misy rahalahy ohatra zao any misy vehivavy ohatra zao any azonao le izy ka zay tsara fantatry ny olona zay pasteur Alvarez eto ampamaraparanana ny fotoana de tsotra ihany zay no mahatonga atsika foana milaza pasteur hoe tsara ny ianaranao baiboly ary tsara ny alalanao zay voalazany tenin'Andriamanitra manova zavatra be dabe le tenin'Andriamanitra sy baiboly sy fiainana kristiana io zany tsy le toriteny any am-piangonana tsara lahatra be le hoe riava malala itsika de olona ho any an-danitra atsika de olona masina atsika de olona miavaka tsy za zany le izy na le hoe mahery mivavaka be le malala zay de le tena miketroketsona be reny fa ny baiboly de fiainana araka zany izy ampianaritsika zany hoe ianao mila mahay mihavana aman'olona ary mahatakatra ny fomba fihavanana aman'olona zavatra anakiroa ny anarantsika amin'ny rahalahy teto ny principe ny Jakoba de ny anakiray voalohany fanetretenan'ny Jakoba mihitsy hoe tsy mirehare eo anatrehan'le olona izy tsy mizaozao eo anatrehan'le olona izy fa nidina mihitsy izy ary nanetry tena teo anatrehan'ny rahalahy de nitondra fihavanana tam'izay de ny faharoa fanomezana fahafoizana io tena zavatra ngeza be pasteur zay no lesona azo nitsoan'androany fa rapitso tozatsika nitoyany pasteur Alvarez ndotsika ivavaka misaotra raha io raha afaka nianatra izay teninao zao izay matoky zay tompo fa za fampianarana zany ahafahanay manodingana ahafahanay mandroso lalindalina kokoa amin'ny fanomponanao ahafahanay miazakazaka indray amin'ny fanomponanao ireto tompojery sy mpanaraka fandarana reto de hotahinao manokana ary manatena sady minao raiko fa vahoaka maro indray no vonjenao atoato tena hotahinao atoato amin'ny alalany ireny fandarana ireny misaotra indrindra tompo ianao ny fahitanay raha misy olona manatrika problème masarotra problème manahirana minao fa atao anatin'izay toriteny zay amahaolana be dabe anao misaotra raiko amen de zay pasteur Alvarez ny fotoana teto fa mariana fa amin'ny sabotsy ho avy zao indray mitoy ilay vavaka lehibe sy délivrance indray tahaka ny tamin'ny sabotsy teo moa zany pasteur de tena nirarakopana mihitsy ny fijorona vavolombelona tena mirarakopana ny zavatra ataon'Andriamanitra ary tsy takatry ny sainy
tena tsy voatanisa raha ny zavatra taon'andriamanitra hoe fanasitsanany vahaolany fitahiny fanangana ny zavatra taon'andriamanitra amin'ny olona de mibosesika tena mibosesika ohatra ny rano vaky mihitsy ny zavatra taon'ny tompo tatoato be da be olona narary tao ny etsika de voly tratrana fanaratsy famosaviana ireny fa nanomboka moa ny délivrance ity fitoerinandro ty moa zany de anatanterantsika vavaka délivrance goavana be izy ty pasteur Alvarez zay anasantsika ny reto mpijery reto ka amin'ny sabotsy ho avy izao fa rombe folo volana me amin'ny 6 ora maraina etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanahary ray ary etsy amin'ny samafy faharoa no anatanterantsika indray ty délivrance mavesapesatra tya délivrance matanjatanjaky tya anafahana ninninona retina tonga avao za de miteny tsotra am'reto olo reto hoe rehefa afaneniny anao tany amin'ny fitsabona mba manandrama manadiny ray mandeha fotsiny arahitana ho azy mety efa nitety fiangonana ianao napiasa menaka napiasa rano napiasa rehetrarehetra eo fa tsisy fiovana tongava ahitanao ny herin'andriamanitra tongava fotsiny fa mety misy aretina ihany tsy sitrany menaka tsy sitrany rano fa sitrany Jesosy pasteur de tongava fa iny Jesosy ny zavatra rehetrarehetra mety efa nialanenina tamin'ny olanao ianao fa tongava andray fampianarana sy vavaka matanjaka andraisanao fahasoavana maimaimpona daholo zany rehetrarehetra mametraka mandram-piona pasteur veloma tompoko veloma tompoko